le psaume 103 teo a zao zavatra ny teneny teo hoe ary izay rehetra atao anatiko teneny hoe atao anatiko Davida dia niaina tamin'ny ancien testament ancien testament izy ary tena taloha lavitra ny Jesosy mihitsy rehefa dia mahagaga mihitsy io zavatra teneny hoe zay atao anaty tsika tsy manana tsy tanisan'ilay lavaka tsika fa tsika vitsivitsy ny lavaka eo ambony vatan'olombelona ary namboarin'Andriamanitra atsika dia zavatra tena mihity étanche mihitsy tsisy olona tsika anaty rano dia aveo lasa mivoaka avao lasa feno rano satria étanche tena étanche ny atao anatytsika ato raha tsy nisy olona nasany diseke ary le olona ny diseke dia olona tsy olona finoana fa olony scientifique olony science tsy hoe tsy ilaina akory zareo satria manampy be da be izy manampy be da be olona be da be mihitsy izy manavitra aina olona be da be izy fa zao kosa tsisy nahafantatra an'izay tao anaty tao hoe misy an'izany sarakaty zany aty misy an'izany aty zany ohatran'izao ny endrika mivavony ny tsy mahay telometatra misy an'izany Einstein grêle misy an'izany raha zany tsisy nahafantatra an'izany tena hoe tsisy nahafantatra an'izany n'Andriamanitra ary tsy nampahafantatra an'izany amin'ny mpaminany hoe misy olona sitrana ny anina taty aoriana Andriamanitra lasa maneho an'ireny ao anatina parole de connaissance na parole de sagesse ianao io zay manara raiso fa taloha tsisy an'izany fa taloha tonga dia ohatran'izao ny fomba vavaka misaorana Jehovah ary fanahiko zay rehetra atao anatiko misaorana ny anara-masina zany hoe Davida zany tsy te halala zay mety mararina zay mety inona fa ohatry izy hoe ça me concerne ça concerne mon corps misaorana Jesosy misaorana Jesosy tena hoe misaorana rehefa zarinao misaotra ny ao anatinao dia jereo tsara hoe na ny sakafo hoaninao reny hoe dia inona teneny Paoly misaotra na ny zavatra mampidirinao azy isotro ranonao dia misaotra rehefa misy an'izay connexion zay tena mitenenareo ary tena sako mihitsy miassure fa tonga dia manaiky daholo ny ao rehetra ny ato anatinao rehetra androany hoe corps de guérison tena guérison guérison momba ny corps mihitsy le resantsika androany misaorana Jehovah ny fanahiko izy aza misy adinino ny fitahiany rehetra teny kaikinao hoe oviana zao anao narary farany dia sitrany ianao misaora ianao amin'i Jesosy misy fotoana tsika manadino an'izany fa tsika hoe tena volony sia tamin'ny heritaona asiako fedivekisa kely le izy ino moa nisaorako an'Andriamanitra amin'izany misaotra an'le pharmacien misaotra an'le dokotera vita le izy fa ny olona mahatakatra zasy ianao dia mahafantatra tsara mihitsy fa na ny serisy kely britika kely eo amin'ny fiainako izay tsy mety en tant que chair dia Jesosy no manasitrana zay andreo verset io aza misy adononao ny fitahiany rehetra zay aretina rehetra aza miandro hoe sitrany cancer vao mitrovavolombelona aza miandro hoe sitrana nohony tumeur zay vao hoe zatratra ny tumeur dia sitrana zay vao hoe tena naneo mivonahany Andriamanitra tena mikely sy bitika tenenireo no akaikinao amikely sy bitika Andriamanitra dia isorona zay manapaka amin'ny kely dia manapaka amin'ny be zay matoky amin'ny kely dia afaka manapaka amin'izay zavatra lehibe ny antsoina hoe amin'ny olona ny antsoina hoe signe sy miracle sy prodige dia zavatra tena tsy maintsy zavatra tena ngeza be foana fa surnaturel any manasitrana na dia nylelinao io aza zany surnaturel zany satria tsisy mahay an'izany zavatra zany migraine tsy fantatra koa hoe avaiza amin'ny fetombony satria aretina avany amin'ny mahatonga ny migraine fa rehefa metrahanao tanana le izy dia sitrana dia gaga ny olona avy eo ndry sitrana amin'ny olona le izy verin'ny olona fa zavatra sarotra le izy nefa zavatra tena faran'izay simple zavatra faran'izay tsotra ary amin'ny olona koa le izy averin'ny olona fa zavatra ohatrany hoe tsy abordable amin'ny olona rehetra le izy kanefa ny finoana ny takian'Andriamanitra ina ny takiana finoana mbola toizitsika ihany mbola toiziny ray le izy satria rehefa ny étudie David ary fantany tsara mihitsy satria izy profeta ihany koa dia ozy izy ny âme ny esprit ny âme dia ny corps misy lien reo misy inona mifamatotra ireo ka raha ohatra ka misy marary koa ny vatana
jereo koa fa mety misy mararany amin'ny amina mety misy mararany amin'ny esprit de ohatra izy zay mamena ny elokao rehetra kosa izy dikan'izay Jakoba namerina an'izay tsara mihitsy aloha izy hoe raha misy marary ao aminareo dia inona atao zany mankany amin'ny ancien dia hosorana menaka izy dia raha ohatra ka misy fahotana kosa izy dia maneno voavela ny elona inona ny ifandraisan'le eloka sy le fahotana sy le olona marary misy fifandraisana kanefa kosa mampanantena anareo ihany koa fa voalohany tekoany fetin'Andriamanitra mihitsy ny anasitrana anao dia avy eo ianao voavela ny eloka misy fotoana misy olona efa-dany tondra ny namany paralitika tao anatrehan'i Jesosy dia rehefa vita daholo natao rehetra namaky vaky dia tsy netafiditra dia nitohana nitafitrano dia nampidinina dia avy eo tezitra ny fariseo sy ny sadoseo hoe inona koa zany teneninao zany sy Jesosy hoe voavela ny elokao dia izy mba porofona ozy izy fa Andriamanitra sy Andriamanitra manao azoazo zao dia maneo izy bedao mifandrinao tsangana dia bedao mifandrinao dia manina koa aza manota itsony jereo le izy ampiarahany Jesosy le izy satria misy devoly ao ambadika le hoe misy devoly foana ao ambadika adito tsara fa ao ambadiky ny aretina dia misy rainina anankiray souffrance dia misy laisa anankiray rainina izy amin'ny soavaly rainina anankiray souffrance dia rainina anankiray douleur dia ianao le misy taona marary velona iny asiny kely amin'le souffrance asiny kely amin'le douleur dia rehefa vakinareo any amin'ny psaume 32 dia ohatrany taky ny tazomina amin'ny lambority ozy izy ny sasany taky ny bority tazomina amin'ny lambority ny tena antsona hoe lambority en fait tsy haiko rehefa nahitanareo misy soavaly na rehefa maditra dia asina takony tsy haiko ny anarana amin'ny teny frantsay fa ataoko hoe lambority izy asina takony eto dia izay eo anoloana io foana dia iny ny taritany satana azy dia hoe zao ny sitrapony Jesosy zao ny sitrapony Jesosy dia asiny douleur kely asiny souffrance kely asiny douleur kely asiny souffrance foana dia iny ianao dia mieritreritra be koa tena zao ny sitrapon'Andriamanitra ekeko zao tena kaikinao laviko androany esorona amin'izay le izy satria ianao natao iainao anaty liberté ianao natao iainao anaty liberté ohatra izy David mamela ny elokao rehetra koa izy dia avy eo izy miteny amin'izay manasitrana ny aretinao rehetra tena vaovao mahafaly zany tena kaikinao vaovao mahafaly zany ho antsika mety mbola hoe tsy mbola hoe fa ho antsika izay vaovao voalohany tonga miaraka amintsika dia faly mirabanareo ny asveka mission formation na formateur ary fampahafantarana ny olona ny sitrapon'Andriamanitra eo izy tsika teo tamin'ny vavaka tamin'ny intercession sy tamin'ny fetomboana tao hoe sitrapony Jesosy sitrapony Jesosy tsonitsika ny hitondra farito tenena ny aretina dia farito izany mahatonga anazy alohany nahafatesany mihitsy dia nesorony aloha zay farito anankiray zay zany hoe misoccupe voalohany indrindra izy amin'le fararitsain'ny olombelona ny fararitsain'ny olombelona dia inona ny anaovako rapitso inona no aniko rapitso ay zany petraka rapitso dia ozy izy satria any amin'ny exode 25-23 dia mantrohany Jehovah Andriamanitra ao dia hotahina ny aninao hotahina ny ranonao dia ny taninao dia esorona lavitra anao ny aretina teny hoe lavitra ny aretina zany hoe tinofo ty zany tinofo ty notafiany aretina ary ny aretina rehefa manafika ny nofonao dia tadidio fa hiditra any ambanin'ny rambolahy zany dia dafy sa mahafantatra rambolahy zany mitsy mahafantatra nareo le teraka taty reo ny rambolahy dia any ambanin'ny rambolahy solatombe le vato iny natsona hoe rambolahy zany hoe ny tanjony aretina ny tanjony devoly amin'ny nofonao io dia abrigena ny fiainanao dia fianona aretina dia atsofoka dia hoe vitany azy meta be mihitsy ny olona mieritreritra fa rehefa miditra ao ambanin'io rambolahy izy dia hoe vita ny fiaina tena kaikinao hoe tsisy pe zany ety ianao no mandovape ianao velio anao no mandray pe avy amin'i Jesosy dia mitola izy ho fiainana mandrakizay ka be da be ny tenen'izany eny
soa izy fa maty fa zao izy angamba ao anatin'ny fitsarana amin'izay raha tsy manana an' jesosy no olona maty iny a maika loza miandry azy zao va vo mafatra efa vitan' jesosy le izy inona efa vitan' jesosy le izy efa noentin'izay faritao zay faridoan'ny nofo a dia aretina faridoan'ny nofo a dia souffrance faridoan'ny nofo a dia douleur zany ny faridoan'ny ity nofo ity zany ity nofo ity ne tsy andovany lanitra nefa kaikinao ty tsy mandovany lanitra raha ohatra ka tonga ny amin'ny rahoan'ny lanitra jesosy zao ankehitriny zao a dia izy miakatra dia miova lasa corps glorieux tonga dia mihitsana zany ity nofo ity dia averin'Andriamanitra indray fa corps glorieux ohatrany jesosy mitsangana tamin'ny maty jesosy rehefa tamin'ny mitsangana tamin'ny maty a lasa miverina ninakanina ihany izy fa afaka mavita zavatra surnaturel amin'le corps glorieux izy amen zay zavatra zay nefa tiany jesosy iainantsika zay le nazaryntsika amin'ny Tesalonisiana voalohany toko fahadimy iny hoe ireprochable-tsika esprit âme zay corps fenona tsara mihitsy ireo zavatra mampiavaka ny kristianina dia zao tadidio tsara ary mbola matoka fa ampiorina amin'ny finoantsika bebe kokoa amin'ny kristy ty ao tsika mampiorina bebe kokoa satria indraindray ny olona rehefa ametrahana silamo ohatra na finoana hafa fanontaniana hoe inona moa no tena mampiavaka amin'ny finoanareo amin'ny finoanay dia indraindray tsy haitsika mamaly azy teo hoe tsy kreto fa misy olona indraindray tsy mahay mamaly an'le izy hoe ny anarana ihany eny tsy mitovy ny fiantsoana azy ny tsy mitovy fa Andriamanitra ara ihany ene io e dia pedabe mampandevitra azy zany hoe tena kaikinao hoe tsy mitovy le izy tsy mitovy le izy ary lasa mampitovy ianao raha ohatra anao ka tsy ampy fahalalanan'Andriamanitra tsy ampy firaisana amin'ny fanahy masina ianao zay moa amin'ny fiomanana amin'ny 8 octobre 2016 io dia mamerina foana Andriamanitra ny amin'ny plasy ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainana eo amin'ny fiainany eglizy malitsika mandeo zay nananaka formation dia tadidio tsara fa zao no teny fanahy masina fa ny eglizy tsy manana amin'ny fanahy masina dia bokaty ny eglizy tsy manana amin'ny fanahy masina dia bokaty satria lasa ohatra ny institution religieuse rehetra tsy manana amin'ny fanahy masina tsisy fiainana ao anatiny dia tsisy vokatra tena hoe tsisy vokatra ny religion dia misy betabe ary amina million nisana ny religion dia misy betabe ary na ny kristianina dia manana ny religion ihany koa mety gagitsika fa velabelarintsika eo le izy mahatonga ny religion tsy manova ary tsy mavita ninina eo amin'ny fiainany zanak'olombelona anankiray satria tsy miara-miasa amin'ny fanahy masina izy satria anankiray ihany ny rahan'ny fanahy masina miara-miasa izany anarana ny disciple ny kristy teneny hoe disciple ny kristy ny disciple ny kristy ihany reo no nomeny jesosy fahefana ary meny hery amin'ny alalan'ny fanahy masina anao zay asana ray sao ny baibolinareo hoe acte 10 ane jereo acte 10 zay miprofo fa tsy maintsy mila an' jesosy tsika ary mila ny fanahy masina acte 10 38 amin'ny alalan'i jesosy vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth teneny akaikinao na jesosy ary nila ny fanahy masina jereo qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant fa maninona le guérirany napetraky jesosy tao anatin'ny ministère amin'ny fanahy masina satria ilainy nofo le izy teneny hoe ilainy nofoko le izy ilainy nofo le izy ka bien sûr io le fampianarana antsika nisy fotoana hoe tsy voatery marary ianao vao tonga eo amin'ny école de guérison averiko mihitsy an'le izy ho anareo zay ambadiky ny youtube sy ambadiky ny téléphone sy ambadiky ny radio aza miandry marary vao tonga école de guérison aza miandry fa ny école de guérison ny olona ampy fahalalana ny olona ampy connaissance ny tenin'Andriamanitra any tsara mihitsy miatrika an'le arety ary ndraindray tsika tratrany incrédulité mieritreretintsika fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia tsy kasiany aretina zao tena hoe kaikinao hoe diso satana amin'ny mahatentateur azy dia manandrana anao foana izy manandrana izy
fa jerevana hoe est-ce qu'il sait ou est-ce qu'elle sait qui elle est tsapatsapaina ianao de misy fotoana pastera mihevina kely fa zao foana na teny hoe tamin'ny voalohany pasteur ronja sy tatimizety tamin'izao mbola tsy pasteur dia miery zareo misy fotoana maraina ohatra mihevina be mihitsy dia mibaiko ako je proclame tia mosoara anankiray ty ampiasaiko androany dia tsy te hahitanao ntsony tapitra le mosoara ritra lelely mila fantatrao zany ianao ampafantarina tenanao ianao hoe izy ianao ampafantaro n'le aretina hoe izy ianao ary izy anao anatinao ihany keo raha vao tsy fantatrao zay dia iny ianao tonga no hoe 10 décembre zany tsy maintsy voninkazo zany tsy maintsy vonisery io any efa aretina trano databeana dia fiererianao hoe databeanao maty ulcère d'estomac fanerianao bebe anao koa maty dia hoe ianao indray zany manaraka tena kaikinao tsia zavatra aretina mila tapahana ozona mila tapahana ianao indray fiera hoe zay rehetra rehefa vony ulcère foana trano databe databe nevety zao le izy fa satana mibaby an'le izy mampibaby an'le faridao dia iny koa anao hoe ok azy tena vavolombelona efa njoroky vavolombelona taminareo teto zay fa averikely izy hoan'izay mbola tsy nare oui ny dadabeako maty ny ulcère d'estomac ny bebeako ny anazy indray tsy ulcère d'estomac fa AVC ny tantine dia ny tontonko ulcère d'estomac nisy fotoana ny tafihan'ny satana tamin'ny ulcère d'estomac fa hoe zao diso blao ianao diso destination ianao tena kaikinao hoe manana finoana mba mijoroa tsara zay ny antony anam-pianaranareo fa hoe tsy hoe rehefa tonga le izy zay vao andeha anatona dia hoe aiza moa le verse ohatr'izao tena kaikinao hoe diso be eritrereto ane hoe eritrereto ane zao zavatra zao zao fomba fisaina zao hoe misy manafika ny pays anankiray zay vao andeha anangana armée efa ringina daholo ny soldat rehetra efa ringina daholo ny olona rehetra possible ho soldat zay anao vo teny hoe atsoina daholo ny vatan-dehilahy rehetra dia zay vao mena basy dia zay vao mena inona ny anaovana ifampitifitra ao zalahy fa inona zao ny ataon'ny zalahy 18 ans dia fa dia tsika moa tsy ino moa ny anarany taloha esay taloha nisy an'izany dia ampizarana basy satria sao dia misy manafika zany manao essai nucléaire zalahy any amin'ny ranomasina lavitra any satria maniny sao dia misy manafika ka hoe raha vao misy manafika vao tady anitsaka frontière tonga dia efa mijoro tena kaikinao ny spirituel koa hoe tokony ohatr' zany ny spirituel ohatr' zany ny cornao koa ohatran'izany vao mitady anafika vao mandefa zareo ohatry ny teneny datoriza teo amin'ny pub vervex pub olibrany pub testana ino ty izy dépistage na cancer des seins utérus reny eny atsonao hoe efa tafika efa manafika izy izy manafika any amin'ny anao manjerinao izy dia ohatsy izy ianao hoe ay ao ampiasana nisy vo za koa zany saude dia iny ianao fa mandeha makany tratrany ianao izy tsy mahafantatra ny tenany io ndao asika zany mahatonga ny olona rehefa vo matetika na dia kristiana aza lasa miraraka be mihitsy ny finoana vokatry niny satria tsy ampy fanatrehan'andriamanitra tsy ampy fahalalana izy ka ny antony école de guérison tsy hoe fotoana mpanasotranana fotsiny fa jesosy afaka manatsika na ny an-dalana na ny trano na aiza toerana misy atsika fa tena fotoana anehoan'andriamanitra kosa hoe mila miala ao anatin'ny incrédulité tsika ringana ny oloko no tsy fisiny fahalalana tsy aza atao privava fotsiny reny ringana ny oloko no tsy fisiny fahalalana fa zay mahatonga atsika ringana tokoa no tsy fisiny fahalalana ka rehefa misy mampianatra anao ten'andriamanitra raiso izy tena kaikinao hoe mandraisanao ty Vous savez combien Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit, c'est ilainao fanymasina et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Ny olona marary zany dia amin'ny aiza amin'ny toerana misy azy sous la domination du diable tena kaikinao hoe zay les souffrances hoe zay les douleurs tsy zany no tena fa mibaibolitsika fa ny olona zay sous la domination du diable dia marary. Acte 10, 38 parce que Dieu était avec lui.
hoy izy tsika teo ny religion dia tadidio fa tsy manova ninino tenena ny religion tsy manova superficiel le izy reste tsara Ephésiens 6 Ephésiens 6 manomboka verset 11 Ephésiens 6 manomboka verset 11 ao ny akanjony kristianina amin'izao fotoana izao Ephésiens 6 manomboka verset 10 mihitsy ary andao vakina le izy ohatr'izao ny akanjo tokony anaovanao ny olona religion dia mbola indraindray miaina amin'ny ancien testament manao akanjo be manao akanjo lazaina fa masina lazaina manao ino ty izy manao satroka volamena be manao seza volamena be fomba daholo le izy dogma daholo le izy mba atonga le olona mametraka azy ohatrany hoe je suis un leader atsika zao samy remarqué mitovy ny fiakanjotsika tsy manambany ny toerana misy fa mitovy ny fiakanjotsika mba tsy jeren'ny olona sy jerenao fa hoe za dia miavaka tena kaikanao mitovitsika hoe samy zanak'Andriamanitra fa ao amin'ny fanjakantsika ny tsy mitovy fa tsy maintsy manaja kosinareo amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy amen reste tsara ny Ephésiens 6 verset 10 manomboka verset 10 l'armure du chrétien amin'ity baiboly zao dia misorata mihitsy hoe l'armure du chrétien ny religion manao kalô kely izy manao terita kely asiana colmao kely asiana sinina foana hoe je suis tena kaikinao hoe il est dia fa ampy izy no miteny hoe je suis za tsy mila miteny intsony hoe je suis fa fantatro izany fidy fantatro izana niraka ampy azy zay manao sotanina ny boudisme zao ny boudiste zao manao sotanina orange na couleur terre soraina ny loha dia mania kokoa ka be daholo le olona nefa tsisy dika tsisy Andriamanitra ary tsy manova an'le olona koa na le olona manao azy zany hoe tsy miova koa be da be ny boudiste manova recherche amin'ny internet za no mampirisika mihitsy amin'ireny hijerevana témoignage zany manova recherche hoe boudiste niova fo nisy zao tonga dia tadidika dia toiziko le lesona rehefa avy eo tamin'ny andron'ny fahaveloman'ny Taylor Osborne américaine évangéliste américaine dia nisy fotoana izy nakany Inde dia nisy vehivavy anankiray nandritra ny 78 ans mba eritreretao hoe zany tena kaikinao enjany zany 78 ans izy vao kely ohatran'ny jazy reny mihitsy izy dia nateriny ray aman-dreniny tao amin'ny temple boudiste tany Inde satria hoe ohatrany fanaontsika zany hoe consacré nao an'Andriamanitra tsara le geste fa tsy zay le hoe ringana ny oloko no tsy fahalalana dia nanomboka tamin'ny mbola kely tsy nivoaka an'le monastera mihitsy le ramatoa fa mivavaka maraina atoandro arivo dia mijeûner mitady fa tsy nahita mikasika Andriamanitra mihitsy tsy nare amin'ny feon'Andriamanitra fa dia mandeha hono izy satria zany eny ohatrany hoe ataoko hoe eto zany le temple dia misy anina milanger misy tsena milanger izy dia nisy nanao pub ny évangélisation ny Taylor Osborne tamin'izany androany efa tamin'ny efa 1900 kalalao izy zavatra efa ela be dia lina hono izy ary gaga hoe navita natafavoaka ny tongony tao amin'ny monastère 78 ans izy niditra tao anaty monastère fa narehan'izy lasa izy mivoaka dia sardamba be izy satria le misola sady manao le sotany tosa fa nare teny anankiray ary simple verset teny ambavany Taylor Osborne dia niova ny fiaina dia sanjoro vavolombelona tery amin'ny tonga dia teo eo any izy dia nandroso dia teny amin'ny ino moa ny anaty teny amin'ny saina dia nijoro vavolombelona hoe tsy mbola nareo zany ary mbola tsy nanana pero zany eo izy valo amin'ny fitopolo taona no nitady an'Andriamanitra atao amin'ny temple hindoiste boudiste fa tsy nahita tsy nahare fa tonga dia verset anankiray tsisy révélation goatra ny anao tena hoe tsisy révélation goatra zao volana fa verset anankiray fotsiny hoe tian'Andriamanitra ianao tena tao dia nahazo tezy dia nilatsahan'ny fany masina izy simple vita dia nisolony daholo le akanjo sy fombafomba dia bien sûrement izy efa nody any amin'ny Jesosy satria efa tamin'ny efa tany 1940 tany le izy raha tsy diso tena fa ela be mihitsy le izy raisiny hoe le armure du chrétien tsy mila tsy amin'ny fomba fiakanjo
tsy mifahafantarana hoe fotsy tsy mifahafantarana hoe raha manao akanjo mainty ianao na pataloha mainty ianao dia misy devoly tsy manao t-shirt mena ianao dia hoe misy devoly beta be ny kristianina loza mifampisacuse tsy montana fa mbola manao roby mira roby aty aloha ekeko fa ndraindraytsika variana amin'ny zavatra tsy essentiel akory. Enfin, mes frères et sœurs, fortiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voalohany indrindra zany Dieu dia mampafantatra aloha voalohany indrindra fa le akanjonao iny a tsy mampitahotra ny satana mihitsiny tsy rarahany ny fombafomba fihetsika ao tsy mampitahotra azy zany tsy problème terakakinao tsy fihetsiketsika ao tsy rarahany. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Eo zany dia milaza ny ten'Andriamanitra fa ny jour mauvais misy. Tena kaikinao misy ny jour mauvais. Andriamanitra tsy mipromettre atsika mihitsy hoe tsy hisy jour mauvais tsony eo amin'ny fiainantsika. Fa tsy voasoratra tsara eto mihitsy fa afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme. Ny tanjon'Andriamanitra aminao zany dia tenir ferme pendant le jour mauvais. Amin'ny andro ratsy. Ny andro ratsy mety fanafia. Ny andro ratsy mety fanafihana amin'ny lafin'ny tenanao, amin'ny lafin'ny amanao, amin'ny lafin'ny esprit-anao. Satana tsy matory mihitsy fa zay ampitarapokanao io tanjona tena kaikinao ny ampitarapokanao tanjona fa membeny ianao. Hoy izy Paul, tenez bien ferme azy. Fa mila andeto akanjo reto ianao hozy izy. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de justice, zany hoe akanjo anaovana isan'andro reo fa tsy hoe rehefa tonga ny gera zay vao andeha hakan'le ceinture zay vao anao cuirasse. Tena kaikinao sao dia mba efa avaravarana le sao dia tsy avaravarana koa sao dia mba efa tafifotra ohatrany le fahavalo. Tena kaikinao farainao raha ohatra ianao ka efa hitan'ny satana fa mivonona foana ohatran'ny olona ihany izy. Raha ohatra zao ka hoe banky ty ka tonga dia misy ery ambaravarana re tonga dia misy olona miaraka amin'ny flingue be tonga dia mipiripirina amin'ny bandy maditra logika zany. Fa loatra hoe banky ty dia le sécurité aloha zany be resaka amin'ny guichet efa tafiditra ry miaraka amin'ny bomba sy ny karazana zay hoe vao andeha hoe avoay le basiko ary efa trop tard tena kaikinao fa trop tard. Fa tonga dia isan'andro dia misy garde foana devant la banque. Ary eo amin'ny vatanao, ary eo amin'ny nofonao io, ary eo amin'ny fanahinao io mba misy fiabenana hitan'ny satana ohatr'izao ve? Tena kaikinao mila hita amin'ireo. Tenez donc ferme et autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Verset 16, prenez en toutes circonstances le boucle de la foi. Ny sasany ohatrany hoe ohatrany tsy dia misy manafika zany fa esoriko ty fatao mafana be mazefatra be izy zany tsy andeha sekoly aloha ohatrany tsy misy problème. Hoy satana io le lalana tsofoka amin'izay ry zalama sisika. Au lieu de les fitahina manao embouteillage, zalama manao embouteillage sisika amely anao. Tena kaikinao tenez ferme dans la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Misy fotoana ve mijanona les flèches ny teneny eto. Tena kaikinao hoe tsy mijanona. Les flèches enflammées zany dia mitifitra foana izy. Ohatra mitifitra an-javanao izy, mitifitra ny dato izy, mitifitra ny tatimity izy. Mitifitra foana izy. Fa est-ce que vous avez le bouclier de la foi? Tena kaikinao mba révisenao ve zao hoe les boucliers de la foi anao hoe mbola en bon état ve hoe? Ny sasany mety mbola andeha hotedavina satria nampiriny. Ny sasany misy vovoka, ny sasany kika, ny sasany le bouclier mety natao tsy fitoerana fruit, ny sasany natao kalvaravarana. Fa misy olona miaraka amin'ny bouclier de la foi foana izy dia any ka vao mifanena amin'ny satana ary
misy olona diabolika tsy diabolika fa ina misy fanahy maloto tonga dia matahotra le fanahy maloto satria ianao tonga dia hitany hoe olona be arme satria tsy resaka robe le izy tsy resaka costara le izy tsy resaka fitondrana baiboly sakelehany any metrosany any fa ny baiboly misoratra ao anatin'ny fonao misoratra eny amin'ny masonao misoratra eny amin'ny vavanao misoratra eny amin'ny tananao sy ny fiteninao zany tokony izy zany bakeo Ephésiens 6:10 hatramin'ny 17 faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'épée de l'esprit ou une parole de Dieu. Misy ny sasany ny épée ny sasany tena tsy miasa mihitsy ny épée ny pasteur foana ny ampiasainy mba meo ny épée anao any ana pasteur koa vononako sitranay mahazo épée vaovao indray izy me mafy eny asa zao tadidio jereo tsara masony eo akaikinao zay tia mampiasa ny épée ana mahazo épée memafy ka ianao kosa rehefa tsy ohatry ny olona mampiasa angady amiko ianao hoe ny angadinao lozika tsy ampiasainao mihitsy ny angadinao fa ny olona plus mampiasa angady plus me ny olona angady me tsara foana satria aty tena travailleuse tena mpiasa be ty fa Jesosy koa mitady an'izany izy ao amin'ny royaume fa zao tadidio tsara izy zany hoe anamafy ny finoanareo ty zavatra ity ny religion dia tadidio tsara tsy manova olona tsy mahavita manasitrana zany tsoroko mihitsy zany satria tsy mahavita izy satria tsisy mifanahy masina izy tsisy an'izy a tsisy mifanahy masina mifanahy masina ozy izy le acte 10:38 teo nosoran'Andriamanitra mihitsy ny Jesosy mba ahafahany manafaka sy manasitrana azy eo ambany zogan'ny Satana dikan'izay mila mifanahy masina tsika ao anatin'ny ministère de guérison mila mifanahy masina tsy vita amin'ny fotsiny hoe za efa kristianina dia bon tsy misy aretina mahakasika zany diso ianao tena misoka anao tadidio fa ianao kristianina ianao nandray an'i Jesosy mihitsy eny tena tanjony Satana ianao ane no ivoriana isan-kanina isan'andro ohatrany ahoana indray le raha matory ahoana indray zay le rangary izy zao nefa nanafika azy dia matahotra azy zalahy rehetra miteny amin'ny Satana ka izy ane manana bouclier izy ane manao satroka zay matahotra azy efa fatany daholo fatany hoe izy ary mbola manafaka an'le voisin izy ary mbola mitondra mbavaka an'le voisine zany tokony horehany amin'ny enfer any zany sérieux zany tena ngakinao sérieux ty zay resaky ty tena resaka sérieux zay mihitsy ianao tokony atahorany Satana vomifoly mifolo tena matoto ty mimana azy zalahy iverina ty dia manao loka mihitsy zalahy izy tsika miverina voalohany le dia volony problème zany dia volony aretina dia misy sa aloha zaraka ny anandro anazy voaloha aretina voaroaka na raha Jesosy tonga sady le ry azalahy raha zanaovany sirka le izy ny tanànany any anao tsy hoany izy pasteur mamatoa zay hoe eto mafana be atao anatin'ny salina fa ny salany amin'ny enfer mbola pila ka maharety tena kaikinao maharety ao anatin'ny hafanany trano ao anatin'ny ete tsika zao tsika mahafantatra tsara fa rehefa hiver koa tsy sakay tsika an'izay meny Jesosy tsika dia hisory izy sao dia mafana be any dia tsy tonga fa aleoko le meno amin'ny radio io tatitiana ny tanio tsara izy nieno radio satria tsy afaka tonga fa tena nitsorony mihitsy fa tena hafa ozy izy le fanatrehany io izy antanio izy hafa le tonga toy izay le mieno radio any mampirisika anareo zay mbola miafakafina anaty radio any tonga ava amin'izay tonga ava manohana tonga ava manatevina ny rampary alléluia mahatonga ny religion tsy efficace satria tsisy ny Saint-Esprit manaja ny Saint-Esprit tsika satria zay le sika omaly Saint-Esprit c'est Dieu lui-même koa c'est l'esprit de l'éternel tsy mahafantatra ny Saint-Esprit koa izy ianao nefa mahafantatra sy mahita azy ozy izy Jesosy zany mbola nanantsika puissance nanany religion tsisy
tena kaikinao tsy misy tsy manana puissance zany ny religion tsy afaka manao ninina izy za mahatonga ny sasany ndraindray ny religion sasatsasany hoe tsy normal zany misy science na délivrance zany tsy normal lahoa fatana tsy maintsy croire ny fanasotrana tsy maintsy misy ny signa sy prodige sy miracle tsy maintsy misy satria eo izy a mahatonga atsika tsy maintsy mila miparakletositsika foana izy no haitsika afa amin'andriamanitra velona mety betabe ny message efandrenesinao teneny akaikinao hoe fantatro hoe fa efa nare message betabe anao fa misy message anankiray ndraindray ignorentsika le satria be loatra koa ny lainga afafina satana aminy message zay voasoratra ao anatin'ny baiboly le message mpitiavana le message ahafahanao tsy mihinana fanafotsony mandrakizay no ny finonao anty teny dia tsy hinananao fanafotsony mandrakizay sako mihitsy mitenanao zany mahavita an'izany andriamanitra satria rehefa miose anao izy koa ilozy izy tona nisy olona anankiray lepreux izy fatantsara fa voatorabato ary mety hoe sorona hatramin'ny ainy mihitsy ary fa niazakazaka izy fa iny jesosy hitany nidina avy any atendrombohatra hoe fatany fa olona avoniona tamin'andriamanitra velona tany atendrombohatra any reky olonazany iny niazakazaka izy gaga ny olona fa hoe lepreux ka ty akaiko ty jesosy raha mety anao tena hoe raha mety anao izy dia diovy tsy niteny fotsiny jesosy hoe je le veux fa tena tsy niteny akory izy je peux fa tonga dia je le veux zereo tsara nytirangaty mbola atao anatin'ny incrédulité na dia efa nanana sagesse izy niazakazaka en tant que lepreux niazakazaka teo ampototry ny tongotry ny tompo hoe raha mety anao izy fa teto le volonté divine mihitsy ny tenen'andriamanitra tena kaikinao tsy naneo an'le pouvoir izy fa naneo an'le vouloir satria le pouvoir sy ny vouloir verbe miaraka ireo zany hoe rehefa ao anatinao le vouloir te guérira ny afo ohatra hoe mararita ty colombe rehefa anananao zay vouloir zay le compassion le moteur le compassion men'andriamanitra anao le pouvoir satria le pouvoir dia amin'ny alalan'ny saint esprit ka manomboka zao raha misy marary any ampiasana sy exerce tena kaikinao hoe misy mila exercice koa fampianarana rehefa misy marary any ampiasana na ao an-trano manaova aloha exercice zavatra ny ingany amin'ny vady tamin'ireo zanaka ireo manao exercice zay est-ce que c'est vrai allons-y on avance metra tanana mahavita masama metra tanana jamba eny amin'ny abribus tena kaikinao mila sainao mila misoutenir ferme koa anao devant fa tsy hoe atao anatin'ny église atao anatin'ny assemblée any ianao tena mafy be dia hiarotsika nefa metra tanana anao hoe signe miracle amin'hitinay 100% oui 100% fa any ivelany ve anao mba mahavita amin'izy koa tenenao any raisinoty sady teneny vouloir sy ny pouvoir miaraka ny volonté andriamanitra nametraka azy ary ny pouvoir koa andriamanitra ny pourvoir anazy zay tadidio tsara ny vouloir ohatsy izy dia efa napetrany ao anatitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ary io pouvoir io koa nefa dia iza ihany no mametraka azy iza mamy azy fanahy masina teny hoe fanahy masina je veux ozy izy jesosy izy tsy miteny hoe je veux et je peux fa ozy izy je veux soit propre tonga dia nadio le lefa le vita ampinona koa no nandehanany le rangahy dia ampinona no nandraisana da ny tenentsika hoe ao anatin'ny école de guérison dia tadidio fantanjony jesosy amintsika tsy andeha hitalao hoe sitrano io jesosy marary atao daholo ny formule rehetra satria mba hikitihana amin'ny fony jesosy ny compassion ny jesosy tadidio tsara fa le fony le feno compassion efa il y a 2000 ans tena kaikinao mbola tsy teraka akory ny dadabe anao dina nefa nataony efa nanome solution izy hoe ty faritao ty ao ny raisitsika Esaïe zafaty Alléluia ao tsara tsika. 1
Isaïe 53, hein? Et verset 4. Isaïe 53, verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si manana douleur zao mialy zany ary mitsabo zany amin'ny anaran'i Jesosy satria efa vitan'i Jesosy ilay izy. Simple, tsotra, tena tsotra. Mifahafantarana amin'ny tenin'Andriamanitra ny solution an'ilay izy. Rehefa fantatrao ilay tenin'Andriamanitra dia izy hoe aive izay fotsiny. Tena hoe izay fotsiny. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il y a des verbes présents, la verbe présent, à chaque fois, chaque matin, je suis guéri. Nazo zany, nandray aho zany androany. Dia proclamenao ilay izy tena hoe kakinao tsy confessena fa proclamena. Ny confession mbola ohatrany hoe mametraka ianao eo anatrehan'Andriamanitra hoe iomo hoe si tu veux dia ataovy. Fa ny proclamation ny zavatra efa didy efa napetraka Andriamanitra efa mivalideny hoe saoty tamin'ny alalan'i Jesosy vita. Efa vakitsika ihany koa ao ambadika kely eo Ésaïe Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Ny soniavan'i Jesosy ny fanasitranana ny koronao tsy tamin'ny alalan'ny Exode 15, 26. Tena hoe kaikinao tsy alliance taloha iny hoe alliance nataon'Andriamanitra tamin'ny Israelita iny fa ny alliance nataony taminahako sy ianao raisinao tsara mihitsy. Zao le izy, Ésaïe 50, verset 6. Naran'i Jesosy, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Lamosin'i Jesosy sy mivata mihitsiny ny taratasy nanoratana ny stylo ny satana izay daroka sy lako mba hahatonga anao salama. Tena kaikinao salama. Zao ankehitriny zao dia salama. Tsisy aretina mahafaka mipetraka anaty. Za dia tsy tempolony aretina intsony manomboka androany. Farana ny malédiction ny aretina hoe zany sy ny ankohona dia tempolony fanamasina. Amen. Dia zao zany raha io zany le taratasy zany dia mivatan'i Jesosy dia ny encre ny rany ny stylo ny daroka sy ny lako tadidio tsara afaka miteny tsara ianao le verset Ésaïe 53 verset 5 fa par ses meurtrissures na par ses blessures je suis guéri. Tsy mandanga mihitsy tena kaikinao tsy lainga le izy tsy lainga aminao le izy satria namaky ianao an'le décret izay mivoaka teny ambavan'Andriamanitra ao amin'ny Ésaïe 50 verset 6 fa voasiny tamin'ny alalan'ny vatan'i Jesosy fa za dia natao ho salama. Alleloia. Zany antsoina hoe bonne nouvelle. Tena kaikinao zany antsoina hoe bonne nouvelle. Misy ny bonne nouvelle ho an'ny esprit, misy ny bonne nouvelle ho an'ny âme, misy ny bonne nouvelle ho an'ny vatanao ihany koa. Bonne nouvelle ho an'ny vatana inona? Guérison. Bonne nouvelle ho an'ny âme, délivrance. Ary ny bonne nouvelle ho an'ny esprit, salut. Raisinao zany, fantaro zany. Fa ny religion tsy mahavita an'izany, za tsy miteny hoe religion chrétienne reny fa ny religion izay manana Andriamanitra hafa, tsy manana an Jesosy ary tsy manana ny fanamasina. Satria ny fanamasina dia c'est l'esprit de l'éternel no izy tsika teo le fanahin'Andriamanitra velona mihitsy. Amen. Eo tadidio ary raisinao teny kio fa ny dogma koa tsy manova olona mihitsy. Ny dogma sy ny doctrine nanomboka tamin'ny heritaona ozy izy tsika fao tamin'ny heritaona dia zao tsara ny teneniny ary mifandraika tsara mission ny asveka ny mission le izy tsy haiko izay mission ny hafa fa tsy mandimazimba ny mission ny hafa mihitsika. En Corinthiens 12 tena haitsika tsara mihitsy hoe
atsika tsy manimbazimba satria an'andriamanitra ratsambata misy isan-karazany misy asany daholo fa ny tsika aloha dia izay kosa ijoroantsika le izy hoe électrochoc tena hoe électrochoc misy fotoana le izy michoqué antsika mihitsy le izy hoe inona koa zany zavatra zany nefa le izy vérité biblique raha ohatra le izy ka vérité biblique eo anao a manomboka transformé manomboka misy transformation zay fiainanao matoa ianao manomboka choqué fa raha tsy choqué mihitsy ianao fa nomaly tsy miova ihany ny voany eo eo a eritrereta tsara eritrereta fa nandany le izy zay ianao zay nandany ianao zay ka aza mametsiny an'izany izy raha sendra mifanena amin'le atsona hoe devolo be satana dia tsy mahavita nin'iny elabe ny olona milaza fa mafy be za koa kristianina za koa mivavaka ohatranao hoe ok tsy manina fa rehefa tonga amin'izay a mifasina problème ndraindray tsy mahavita nin'iny ny kristianina satria resiny satana izy amin'ny connaissance connaissance tsy connaissance versé a raisinaody ny connaissance versé tsy révélé a tsy mitondra fiainana eo aminao ny connaissance versé zany hoe mifanananao versé biblique ka tsy révélé aminao le izy a tsy mivadika fanasy fiainana eo aminao le izy fa reny versé biblique reny miaraka amin'ny révélation fanahy masina zay omeny antsika eto a dia tadidio tsara fantanjony dia atonga nyreny a vokatra amin'ny fiainanao zany hoe transformé ny fisainanao transformé ny fiainanao transformé amen ny connaissance tsy révélé a tsy manova ny fiainanao tsy manova ny fiainanao ny connaissance tsy révélé lasa tsy mahatonga anao misitraka an'le esprit et vie ozy izy jesosy la parole que je vous ai dit aussi izy a et esprit et vie ka misy mila mieritreritra zany tsika na tsika mamaky baiboly manao étude biblique isan'andro any a personnel ka tsy manova ny fiainanao le izy prolonger kokoa le méditation tenin'andriamanitra fa ro vo révélé aminao iny amin'iny ianao voatsinao hoe miacquérir la connaissance raisinao ty zay ny atsinao hoe révélé aminao ny tenin'andriamanitra dia micomprendre ianao a dia lasa mitransformé anao le izy dia zay anao voatsinao hoe miacquérir la connaissance satria ainao le izy tsy mila maître atsony ianao a tsy mila an'le maître atsony ianao miguide anao ohatran'izany atsika tamin'ny anatra amboalohany aloha anao ataony exercice a plus b égale zao firy x zany égale firy anao exercice ohatr'izay foana ianao isan'andro dia azonareo tsara izy dia rehefa any amin'ny farany ianao a ny farany lasa fiaina le professeur na le mpampianatra satria maneno tsy mila anazy tsony ianao a eo akaikinao hoe zao fanaovana ny ortomie a plus b ataonao atsy ambany atsy ty ataonao zao ty ataonao zao dia mivokatr' zao ny x fa eo am'izay anao manomboka miacquérir an'le connaissance le mathématika ohatra rehefa miacquérir an'izy anao dia rehefa azonao tsara le système sy le tsy haiko le fandehan'le mathématique dia ozy izao ay ve ohatran'izao e rovonao zay ny teny an'izay azoko amin'izay iny izy le raiky tapisaka amin'izay ao tsika ohatr'izay koa ny verset biblique raha ohatra ka vakivakina menanareo daholo ny verset any genèse ka hatramin'ny apocalypse ka tsy manova amin'ny fiainanao a na aloha miverina any amin'ny Jean 3:16 aloha médite là-dessus rehefa hainao zay zavatra zay rehefa révélé aminao dia lasa manovanao sy lasa tonga fanasy fiainanao aminao amin'izay le izy dia iny ianao lasa manomboka miporte fruit amin'izay alleloia fa zay mahatonga ny religion tsy tezitra zareo amin'ny tena vrai chrétien en fait tezitra zareo amin'ny tena vrai chrétien satria ohatrantsika ohatry ny tsotsotra zany tsotra le izy a nefa ntsika sy simple manaraka arabaky teniny zay voalaza ao anaty baiboly zay ny takiny jesosy etontsika ny ao amin'ny Jean 6:28 28-29 dia ireo mpanaradian'i Jesosy tamin'izany be da be ny nanaradian'i Jesosy fa avy eo lasa 12 sisa ny adiny teo efa nisy plus de 5000 personnes niaraka mivady amanjana niaradia azy tany amin'ny désert na fony trano mihitsiny a
nandritra ny atelona niaraka tamin'i jesosy teny ny dezera dia nisakafo teny dia nivokisana teny dia nanina mofo dia nihinana trony dia nisotro rano fa rehefa ozy amin'izay jesosy hoe ao amin'ny Jean 6:28 nisy nametraka fanontaniana hoe ahoana ny ataonay mba hanaovanay ny asan'Andriamanitra io jesosy ny asan'Andriamanitra dia ninonareo an'izay raha ninonareo an'ity teny ity satria izy le teny tonga nofo zay ny tsy hoe asan'Andriamanitra teny kaikanao zay ny tsy hoe asan'Andriamanitra zao zany tsy hoe asan'Andriamanitra koa zao ataona zao hoe asa fitoriana ny asan'Andriamanitra tsy asan'Andriamanitra amin'le fomba an'Andriamanitra zany ny asan'Andriamanitra dia enao mamaky teny dia mihinana an'le teny dia reveleanao le teny lasa mino an'le teny zay ny tsy hoe asan'Andriamanitra ny finonan'Andriamanitra dia aveo anao mandeha mitory an'iny evanjily iny zay ny tsy hoe asan'Andriamanitra tena vrai asan'Andriamanitra dikan'izay raha ohatra sika ka te hitoucher esprit dia tsy amin'ny alalan'ny fombafomba n'olombelona tsy amin'ny alalan'ny zavatry ny olombelona satria raha ny zavatry ny olombelona no malitsika ny tenen'iny fampianaran'ny pasteur Rodolphe Anainy izy fotoana hoe tamin'izay izy nampianatra momba ny mariage toy izy hoe mivady azo lahiny amin'ny balinna kabozy izy veriny lahiny amin'ny eny amin'ny kermesy marina mihitsy le izy marina le izy satria vady nalainao tany amin'izao tontolo izao dia le zavatra izao tontolo izao nataonao dia ajainao daholo le zavatra izao tontolo izao hoy izy raha pitso mivery ary tena c'est la vérité le izy ka misy fotoana ny église indray lasa ny église na ny assemblée indray mila mitandrina tsara tena kaikanao mila mitandrina indray tsika lasa misadapty nisy raha matoky zay zao niara-miasa tamiko tsy miara-miasa amin'intsony zao fa ny démissionne moa fa talohan'izy nandeha mariage dia nilavin'le jeune mahony angamba nefa mba nisy foazana kely le mopera jeune zay hoe tsy nanaiky mihitsy izy hoe za tsy d'accord amin'ny firaisanareo izy izy za ozy tsy hampanao mariage nareo satria nareo voalohany indrindra tsy hitako miangana tamiko zay ary faharoa nareo efa nanana firaisana talohan'ny mariage nareo dia tsy d'accord le jeune dia ozy izy le raha matota amiko hoe za ozy tsy d'accord fa aveo zay ozy izy nakany amin'ny église hafa dia efa pretra efa zokiny zany dia io izy izy tonga dia d'accord fa tsy haiko mihitsy izy le aminazy zany zay mihitsy le fomba fijery zao to zao le rangabe indray ozy izy le vieux prêtre zany tianyteneny le vieux prêtre indray ozy izy misadavy tamin'ny monde amin'izao fotoana zao fa le jeune ozy mbola tery saina be izy anao anga mila misadapty zany teneny kaikinao hoe enao mila misadapty amin'ny baiboly fa tsy eo anaty baiboly ny tadiavinao isadapta hoe amin'izao 21e siècle zao na 31e na 100e siècle tsy miova ny voatenin'Andriamanitra il y a des siècles et des siècles ary mandrak'izay tsy miova tsisy baiboly atoka vaovao zany tsotra satria tiano milaza sy mitondra ny evanjily ka aza mieritreritra hoe ka tsika anie paster tsisy an'izao e mba jereo kely anie hoe aiza ho aiza ao anaty baiboly hoe zavatra ataon'ny olona amin'izao e misy ary zavatra tena tsy ataontsika hoe tsy biblika mihitsiny mety mitena hoe ka mifany masina mety mivoatra kaikinao hoe mifany masina tsy mivoatra izy mitovy amin'ny fahalalana sy mifantany zavatra rehetra dika zany tsy mivoatra izy ary tsy misadapitra amintsika zany mihitsy izy tsika mila misadapy tsika mila mihaino azy tsika mila mianatra aminy tsika mila tarihy dikan'izay tsika mila misadapy tsika mila se mettre en parallèle amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny amin'ny expérience atsika dia hoe ty mety dia ty tsy mety dia efa manohatra an'Andriamanitra efa fetombohana rébellion zany raha ohatra ka tianareo fantatra ka ohatra zay ny religion tadidio fa tsy afaka mipénétrer any amin'ny esprit ny religion zavatra sifasika be fotsiny raha misy olona stressé ka raisin'ny olona religieux tenanao fa tsy vita mamahany problème ny olona satria any amin'ny esprit le problème aiza le problème any amin'ny esprit ka raha esprit le problème tsy maintsy zavatra solution spirituelle zany hitondranao azy fa tsy vitany hoe dia eo mba mikisana kely eo mba hiarepetraka etsika tsy zay le izy fa raha misy olona latsaka ianao manangana azy zany ny tanjon'Andriamanitra fa tsy hoe latsaka izy dia miandao mba miaraka mamafalelo e zay le izy fa ampitsanganinao izy ampaherezinao izy raha misy marary inao zany tokony hanasitrana azy tena kaikinao ny rôlenanao tokony manasitra anazy
fa tsy hoe raha marary izy dia vao may lambilangonao amin'ilay aretina koa sady zana reny mihitsy tamin'ny télé documentaire hoe zay tratrany eo aretina eo tonga dia maty mihitsy ao ma ianao lavanao ny tombony io za zany tsy maintsy maty fa ny zavatra tokony ataonao mikisany ianao tonga dia verarinao zao voasorataon'ity baiboly ity ianao fa tapidalakale hoy izy ny dokotera hoy izy ny professeur hoe tsisy fikatsonao za mbola manana solution aminao tia ny pilule goany maraina ataondro arivo hitanao vokatra zany tokony atao tena akakinao zany tokony ataonao zany tokony ataotsika fa tsy vao may efa nare matoa samy teny am'zany tena efa nare olona le olona efa ao anatin'ny faharariny vao may izy de sady tena mararo io tsy manala an'le au lieu de manala an'le souffrance sy le au lieu de manala an'izy ao anatin'ny fisainan'le olona fotsiny ary mba mifaly vao may ampendray le zioka mendray le faridô tsy zany mihitsy atsona hoe mitondra faridô miaraka vao may mandevana an'le olona izy vao may le olona ketraka hoe kaiza zany au lieu de mitondra ainy ianao amin'ny alalan'ny teninao fampahirezana vao may ianao manamby trotra eo kaikinao tsika tsy miprêcher message lave cerveau fa tsika miprêcher message de Christ mitransformer mihitsy oui manome renouvellement ny intelligence sy mipensé atsika le izy bien sûr satria tellement tena milotony satana tsika vazy ny ferony satana maloto mihitsy tsika ny soien'ny satana de fond en comble mihitsy tsika tena tout d'accord na amana esprit tena nilotony ny sotasotainy tena zay le izy any amin'ny 1 Corinthiens 6 raisinoty 1 Corinthiens 6 verset 11 dia nitenen'ny Paul tsara mihitsiny teny amin'ny fanamasina tamin'ny aram-Paul fa vous êtes lavé izy vous êtes purifié vous êtes sanctifié et justifié par le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit dikan'izay tena voavoatra vaovao zay le mahatonga ny 2 Corinthiens 5:17 koa fa olom-baovao ao amin'ny Kristy efa lasa ny zavatra taloha ka ny aretina teneny hoe aretina zavatra taloha zany tsy fisina koa taloha stress taloha dépression taloha mba manaovany zany isan'andro exercer foanao isan'andro toe satana dia am'izay izy kivy hoe tia indray zao iteny indray tia indray zao dia androaka indray zao tia vao mahita ny tavany ao fitaratra zao izy dia tsy mba le miondrika reny na le kivy reny hitany eo dio tsara fa mitavanao vao mahitanao ndraindray misy tsy tia hita ny tavany zany fa hainao manomboka zao miarabanao ary olom-boaositra miarabanao ary olona tahiny tsy samy pelipelika aorianao zany le fanamanoto zay indray ty koa dia tsisy zavatra tsara ho anay mihitsy ny teneniny ity ay zany le fitenenina taloha hoe reraka zany ketraka baolina marary tsy hitantsony ozy izy Paul manino aza sina toerana ho any ratsy eo amin'ny fiainanao aza vela misy isagripeny iny misy teny maloto ndray aingana fikira zala azao tadidio raha anankiray ozy izy mivoaka ka tsy habite rehetrano avy eo misy fito ratsy ozy izy miaraka ao dikan'izay amin'ny lenao tsy miamboniny misy ray tafa-crochet fa misy fito miaraka amin'ny sacrochet ao miandry fotsiny sisa miandro amin'ny fiainatsika zany anaran'i Jesosy fa miambena tsara ny fondateur na religion rehetra dia tadidio fa efa maty daholo ary na ny tenany ary tsy nahitany solution amin'ny tenany izy maro zany fondateur ny bouddhisme Bodhidharma zay ny anarany dia maty somatsara izy to fondateur ny hindouisme maty somatsara ary tsy nitsangako velona mandraky ty ny androany fondateur ny islam profeta ny zala mba miprofitiseany izy fa na ny tenany ary tsy vita mikoa nitsangaka fa nisy anankiray zay miavaka Jesosy ny anarany izy anarany Jesosy ny anarany izy na vita amin'ny maty ho aso ho anao io ary na vita mitsangana ho an'ny tenany koa izy mba hahafahanao mitsangana amin'ny maty any keo amin'ny andro farany amen teatsika ho an'i Jesosy zany natonga message tsika tsy message vita fa message tena constituant afaka manova toe-pisainana sy toe-po ary manova fiainana mihitsy ny tena maro satria manino tsotra
satria misy fiainana le te ary tsy fiainana amin'ny lavese vao tsisy vokatra fa fiainana tena azona mihitsy firy amintsika reto zao nefa nahazo fanasitranana tato ami'tirako ty tamin'ny alalan'i Jesosy tsy nanazary mba nahazo za koa mba nahazo any sao dia averina rehefa tsy mahazo za koa mahazo ka rehefa mahazo anao manino anao tsy andetory tsy liana ve anao mba ho ampiasain'Andriamanitra bebe kokoa ahafahanao mba misintona olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary plus ianao mahita plus ianao liana dia plus ianao mahita bebe kokoa dia plus ianao liana plus ianao mahita plus ianao ampiasain'Andriamanitra bebe kokoa foana amen ka nitsika tsy fondateurna religion koa Kristy ho izy fondateur christianisme ny christianisme vrai christianisme dia niainga tamin'ny zara tao grika avy eo tao Roma avy eo lasa mivadika lasa business izy zala zay fa lasa business be izy izy any Amerika sy amin'ny pays occidentaux zany fa zao tadidio ary raiso aomponareo tsara fa Jesosy dia nitsangana ho antsika amen izy dia mahavita midélivrer anao izy dia mahavita miguérir anao ary don divin le izy teneny hoe don le izy faveur le izy hoe grâce le izy dikan'izay le izy tsy takina amin'ny Jesosy le izy fa raisina teny hoe raisina tsy angatahana tsony zany le izy Jesosy eo mbosy trano sika amin'ny kristianina amin'izao zany tsy mangataka amin'izay tsony si telle est ta volonté Jésus guéris moi efa voalaza ny fananay tamin'le boka ary tonga dia niteneny je veux ka mainka ave fa ny olona zay nahazo an'io décret Ésaïe 50 verset 6 io ne tsy natokana ho an'ny ancien ntsony fa efa préparation un nouvelle créature sy ho an'ny olona zay ao anatin'ny nouveau testamentaire io Éphésiens 50 verset 6 satria Éphésiens 50 Ésaïe 50 verset 6 io dia verset milaza ny fahatongavan'i Jesosy mitondra n'izay rofo zay amen ao ntsika tena mila mitandra antsika mila mahafantatra tsara ny Jesosy tsika alleluia matoky fa misy fiovana lehibe mitrango eo amin'ny fiainantsika androany ny ignorance atsika na ny incrédulité atsika ny amin'ny na hoe tsy finoana zany tsy mifahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny misy fotoana indraindray atsika mahatonga atsika ohatrany hoe miaritra ao anatin'ny aretina dia milorona bebe kokoa ao anatin'ny aretina ny aretina zany tokony tsy mahazo mijanona ela be eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao zao mihitsy tokony tsy mahavita mitoetra ela be eo amiko mihitsy izy na eo amin'ny fiainanao tsony mety afaka manafika kely izy mety afaka migratte kely izy fa tsy maintsy miala tsy maintsy maninona tsy maintsy miala izy mahatonga azy tsy maintsy miala dia satria ianao mihinana tenin'Andriamanitra sy tonga eo amin'ny présence n'Andriamanitra foana ty hoe tenentsika hoe ny tenin'Andriamanitra ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitazona antsika ao anatin'ilay santé divine tsika zany zao hoe raha tsy misy marary dia vaovao mafaly tazomina ao anatin'ilay santé divine zany tsika anatin'ilay atmosphèren'Andriamanitra ao anatin'ilay atmosphèren'ny fiainan'Andriamanitra ao anatin'ilay atmosphère céleste zany tsika dia rehefa ao anatin'ilay atmosphère céleste ianao jerevo indray ny eo akaikinao jerevo izy dia teneny any an-danitra ve misy marary dikan'izany ao anatin'ny atmosphère céleste tsisy marary izy ny rehefa mivavaka tsika jereo tsara ny rehefa mivavaka tsika raha nay zany an-danitra patati patata tsy eo patati patata fotsiny le satria da tonga hoe patati patata le satria tsy miditra tsy révélé aminao koa le izy ety atany tahaka ny any an-danitra ka raha ohatra azy ka que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est quoi la volonté divine c'est quoi la volonté céleste c'est quoi la volonté dans le ciel inona ny volonté dans le ciel salamy ianao esprit amin'ny corps dia mba mangetaeta amin'izay ary ny zavatra fany an-danitra zavatra fany ambony mangetaeta ny zavatra fany ambony mangetaeta ny zavatra fany ambony amen rehefa mangetaeta ny zavatra fany ambony ianao dia mahazo an'izay lasa relié ianao
amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra dia zay le atmosphère céleste zay iainantsika zao. Amen. Aza mihainao le souffrance sony. Avy alao satana miezaka mikapoka amin'le souffrance. Avy alao satana hiezaka mikapoka amin'le douleur fa efa tsy eo intsony ianao. Amen. Efa tsy eo ambany le zioka intsony ianao. Aisika tsy eo ambany zioka intsony avy alao tsy eo ambany zioka satana. Efa nidécide une fois pour toutes Andriamanitra tsy pour toujours fa ny zanak'olombelona dia tokony béni ary tokony guéri. Matoa Andriamanitra lalao an'izany tamin'ny alalan'i Jesosy ary mipaye cher, teneny hoe mipaye cher Jesosy. Raha mipaye cher izy tsisy olona mipaye cher zany dia avy eo aririna amin'ny zavatra tsisy dika. Fa matoa izy mipaye cher satria olona très cher koa ny fividianana ilay izy. Halleloja. Ianao le za. Ianao zany hoa. Iza le izy? Za tiany aho hoe. Avy ireny tiany aho hoe. Karaha tiany ianao. Sitrapony mihitsy ianao hijanona anatin'ny aretiny zany. Sitrapony zany. Olo zavatra tsotsotra fotsiny. Jesosy tamin'izy teo tamin'izy avy voakapoka, hita teny aminy ve le ratra? Ao tsika. Tamin'izy mifantsika teny amin'ny hazo fijaliana, hita ve le ratra? Satria mbola tsy atmosphère céleste, teny hoe mbola tsy izy. Tao am-pasana, mbola bien sûr, mbola tao le izy. Fa rehefa niditra amin'le atmosphère céleste tamin'izay Jesosy, move mbola hita le ratra. Tsy, teny hoe kakinao tsy hita intsony. Le fery dimy. Fantsika efatra dia le tsidrona lefina teto amin'ny lamvony io le sonio izy isika teo le sonio amin'ny vatan'i Jesosy Esaïe 50 verset 6 teo io sisany mijana fa akoatran'izay dikan'izay ny cancer rehetra anarany rehetra izay efa hita sy mbola tsy hita dia efa netin'i Jesosy ny sida sy ny hita sy ny tsy hita efa netin'i Jesosy ny karazana aretina hatrany mety hoe marary muscle fotsiny mety marary efa netin'i Jesosy ny aretina nanomboka hatramin'ny A ka mifarana amin'ny tomboka amin'ny X koa efa netin'i Jesosy fa rehefa miverina avy any amin'ny atmosphère céleste izy dia ina zavatra nyteneny que la paix soit avec vous izy naparitana izy tena kaikinao mandray amin'izay androany mba manana fahatakaratsy manana sagesse tena sagesse divine hafa kely mihitsy androany hoe accordeny Jesosy ena amin'izay le izy omeny ena amin'izay le izy androany zato isan-jato salama aza mieritreritra ntsony hoe ny sombony androany dia amohity ny ambony amohity sombona ny ambony amohity androany dia vita eny hoe tsisy aretina ntsony androany ary mba hahatonga anao tsisy aretina koa amin'ny manaraka dia tonga foana tongava sekoly tena hoe kaikinao tongava sekoly tongava ao anatin'le atmosphère divin lizy natria ohatra averiko foana l izy aza miandro maravo dia tonga eo mifanatrehan'Andriamanitra tongava eo mifanatrehan'Andriamanitra dia arovana ianao ao anatin'le santé divine. Alleloia. Lasa tonga mahagaga amin'ny olona ianao hoe ary ianao ty tena tsy mety marary mihitsy any misy arety mandrikana be mandehandeha nefa ianao mbola lasa mivoaka ihany mandeha sekoly bien sûr hoe za makany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa maiza koa mamaly tonga dia entitra sy ferme sy tonga dia point dia mangina izy amin'izay dia mety lina izy amanaraka ndry dia koa za mba andeha amen zany hoe mba tanjotsika koa le izy aparitaka ny olona démontren'Andriamanitra foana hatramin'izay ka hatramin'izao fa tena voara ao anatin'ny fony mihitsy volonté mihitsy ny anasitrana ny olona rehetra misy fotoana ny olona na kristiana aby nandray latsaka amin'ny finoana tena kaikinao hoe latsaka amin'ny finoana latsaka amin'ny finoana no vao miditra any amin'ny hôpitaly izy dia mahita olona marary be da be dia latsaka amin'ny finoana tena raha misy ve Andriamanitra dia ekeny zao tena kaikinao hoe tsy sitrapony ireny noho ny tsy fahafantarany olona n'Andriamanitra fa ny fifikirany amin'ny siansa dia lasa mahatonga ny olona lasa ringana ary ianao no ohatra ka hoe mivavaka tsisy fitarihan'ny fanahy masina ny amin'ny endroit ohatran'ireny dia ianao no ohatrany hoe olona vendrana sy olona dondrona sy tsisy saina indrindra mihitsy dia ianao no miniminy foana eo mason'ny olona ianao ny adala dia nefa ohatr'izay mihitsy ny Jesosy tena kaikinao ohatr'izay koa Jesosy zay le lesitsika omaly hoe
andriamanitra ray a izy ohatrany solay any ambony any tsy tamaso izy fatatsika fotsiny hoe mamiratra be io a sy solay ozy izy zala fataty oriana vo mba nisy naza mbo afaka mba manome atsika ohatran'izany eo imaziny planety solay zany mandefa lumière izy a takat nandefasana an jesosy ary mandefa mifana masina izy a takiny fahazotsika le rayon sy le hafanana zay petaka amin'ny nofotsika de tsika mafany izy zany jesosy de tadidio tsara fa andriamanitra tena akakinao jesosy de andriamanitra atao anatin'ny nofon'olombelona izy fa tadidio tsara fa andriamanitra azy a fa nakabe azy zany ny olona atao jerosalema nanda azy daholo tena akakinao nanda azy daholo ka raha nanda tadidio tsara fa ankehitriny misy mpanompon'andriamanitra ary taky ny fanaony jesosy zay ny ataony manasitrana izy manafaka izy fa mbola betabeny amy mandany betabeny tsy miny tsotra satria raha ny maître rary a ny lavinao zany a enao disciple koa laviny koa anao hazakivy tena kaikinao apetrao tananao foana izy hoe sitrana hazakivy na jesosy ary hoe nyzahany zala-toetra am'zany hoe tsy nde hoe fahasanazarany nde hitomany angamba ny alena eo fa ina koa mba vavity ina koa vitany eo eny narary vitany any na nasitrana fa tsy vita an'izany nanga lazarosy io fa lazarosy efa efaatandro tsy mba nyteneny koa reo voay le fasana fa tonga de lazarosy mihitsy nyteneny mitsangana anao lazarosy vo mifasana mivoaka lazarosy tena kaikinao gaga de gaga zay le gaga de gaga émerveillé mihitsy ny olona rehefa miasa andriamanitra ka zay tanjo zay zay finoana gagaje gaga zay volenao anatytsika zay volenao anatin'izy ao anatytsika hoe mbola midemontre foana fa jesosy a de tena ao anatiny mihitsy le volonté a te anasitrana ny olona rehetra ka manomboka zao raha sendra mandehtsika any amin'ny hôpitaly a mitondra mba vakan'le si possible rehefa tsy possible le izy aza atao anatin'ny saina kory tena tsy misy andriamanitra aza mandalo anatin'ny saina kory zao hoe de sitrapon'andriamanitra tena tsy sitrapony mihitsy barabarana zafay itaty sao de misy écobe manko de sao de mahasosotra hitatsika tsara mihitsy ao anaty baiboly tany nazarety jesosy de tsy navita miracle tsy nanao miracle mihitsy izy à cause de leur incrédulité ozy izy fa kosa nanasitrana izy tena kaikinao nanasitrana ihany izy Matthieu 4, 23, reste. Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Inona nataony Jesosy, zay le acte 10-28 teo. Nandehandeha izy eraky Galilée. Rehefa tsy niraisiny zareo tao Nazareta izy de lasa izy nakamy Galilée. Lasa izy nakamy Galilée. Misy fotoana le misy fotoana nisy assemblée zay tsy tena hoe aiza le izy fa tena tsy mila an'izao fanasitrana zany tso ary misy amintsika reto aza koa tsy tena hoe iza le olona fa misy reconnaître izy fa ny assemblée zay nisy anazy taloha koa de lazay fa manome fampanantenana pokaty amitsika tena kaikinao hoe tsy pokaty ny an jesosy fa zay le olona fa am'izay de tena leader mihitsy no miteny amin'ny olona tato amintsika tam'izay hoe nareo izy manome fampanantenana pokaty ho an'ny olona hoe mbola ho sitrana izy de inona moa izy aveo mbola teny toizan'le olona ihany izy hoe fa matoa izy misy aretina de misy punition an'andriamanitra ao ambadika zany tena kaikinao hoe tsy raha vokatra ny zavatra nataonao le izy oui je suis d'accord ohatra hoe efa kristianina izy de mbola matory amin'ny lahy sy ny vehivavy sy ny tsaiko zay ataony any misotro sy ny karazany raha vonilsaire izy aveo oui vokatry ny adalany le izy fa raha metra-panontaniana ohatry ny Jonas sy Peter ianao hoe fa ny ray venona anotasany reniny tena kaikinao hoe zay le religieux zay mitady olona iacusena foana mitady olona foana hoe ianina mihitsy ny nahatonga anazy ohatran'io e de nefa nohatran'izay mihitsy le assemblée lehilahy le raha namana anankiray zay tsy tena hoe lehilahy izy na vehivavy ohatr'izay le izy tsy mihitsy raha isy note mihitsy ty
fa ianao zay raha tsy mino miracle sy ny signe sy prodige tena tsy miaraka amin'ny saint-esprit ianao tena avia ty ifandahatra amin'ny verset biblique fa ny olona zay miaraka amin'ny saint-esprit misy ny signe sy miracle sy ny prodige foana ary misy foana mihitsy mahatonga izy tsy misy eo amin'ny fiainanao satria anao tsy miaraka amin'ny saint-esprit bien sûr dia aveo lazaina fa diabolika sy ny signe sy miracle sy ny prodige rehefa tsy takatry ny sainao izy dia andao mianatra amen tsotra rehefa tsy takatry ny saina andao hianatra fa io raha io ny zavatra nataon'i Jesosy Matthieu 4:23 fa nandeha izy dia nitory vaovao mafaly izy tory vaovao mafaly izy ho an'ny fanahy zay mety mbola voagetsy zay le ao amin'ny Luc 4:18 raisinao Luc 4:18 zay ny fanahin'Andriamanitra sy ny antoko sy ny fanahin'Andriamanitra ao anatsika dia Luc 4:18 dia nitory vaovao mafaly ny royaume izy ary ny vaovao mafaly ho an'ny nofonao dia fanasitrana dia kakinao vaovao mafaly ho an'ity nofoko ty hoe dia lavitry ny aretina Exode 25:23 25:23 tahina ny nofonao ny haninao tahina ny ranonao lavitra anao ny aretina zay ny ilain'ny nofo hoe mihinan-kanina dia misotro rano dia lavitra ny aretina ilain'ity nofo ty ary tsy inainana ty tsy inainana ty akanjo ty ny tena marina fa satria tsika lasa narotsy fisainana dia lasa tsy maintsy miakanjo fa Andriamanitra voavoaka ny kibony mamao anao tsy nasiny kosa tonga dia nidisa zay mihitsy ma dia sosola io misy Paoly koa hoe tahaka ny nahatongavanao teto koa ny alanao eto zay mahatonga ny olona natao misy atao vatapaty volamena miakanjo Pierre Cardin jerevana dans 10 ans io ny akanjo Pierre Cardin io le volamena fa izy aiza tsika satria ohatry ny nahatongavanao iny any izy lazao mipanakarena amin'izao tontolo zao ohatry ny nahatongavana iny boridana ohatry ny ankio ny ilaina eto ny alana eto alleloia amaranantsika azy miprésenteko anareo amin'ny fanahy masina dia ohatry zao hoe ny olona taminamorona générateur voaloha ny olona zay namorona générateur tsy haiko mety volt angamba tsy haiko isany nanamboatra générateur voalohany sa mety volt angamba dia ohatrany hoe pavetabe ho an'ny olona le izy dia ny olona mieritreritra be mihitsy hoe ny olona générateur namboarina io natonga ny électricité dia mikaikinao atramina noerina zao tontolo zao hoe nefa nisy ny électricité satria zao na ny scientifique azy mahafantatra tsara mihitsy fa ny fiainan'ny rivotra mangatsika sy rivotra mafana dia misy ny électricité zany hoe tsy tamin'ny 1900 kory na 1800 je sais pas firy tany ny générateur d'électricité voalohany tsy zay akory ny voan'ny électricité dia misy fotoana koa tsika ohatry manadino an'izay zavatra zay ohatry hoe zao vao misy ny saint-esprit fa ny saint-esprit efa nisy hatramin'izay dia kaikinao fa tao foana izy fa ndraratsika zao ohatry hoe découvrir anazy dia ohatry hoe zao vao tena dia ianao ohatry hoe tena fahavy be mihitsy nahita le izy tsy ny fomba fiasan'Andriamanitra izy dia tsy miova omaly an'eo ary mandrakizay dia zay fomba fiasany nanasitrana tamin'ny ancien testament zay nanasitrana nouveau testament nanasitrana tamin'ny siècle be tabe teo anoloantsika jereo daholo ny biographie an'ireny olona manana ministère de guérison ohatr'izay koa ny ampiasainanao manomboka androany aminaran'i Jesosy fa zao mila miova aloha anao ny fomba fiovanao dia ny fihinananao ny fanitsananao voalohany hoe ahitsanao daholo ny tsy finoana rehetra ahitsanao ny tsy finoana hoe Andriamanitra mpanasitrana mila ahitsanao zany zany tsy maintsy ahitsanao mihitsy zany tsy maintsy mihitsana zany hoe ninina zany karazana aretina de 1 à 100 dia aminao dia sitrana io teneny hoe sitrana rehefa metra-tanana tsy hoe mamifotaka be anao dia ametra-tanana olona vonsery hoe vitan'Andriamanitra fa rehefa vonsida dia tsy saina fa na sidana tsy sida na serina tsy serina ametra-tanana dia roay foana
s'exercer Joshua tsy maintsy tena hoe tsy maintsy misy transformation tsika zao misy transformation amboarany Jesosy tsika ho générateur de puissance koa satria ny puissance en Saint-Esprit hatramin'izay efa nisy fa nataon'Andriamanitra tsika ho tempon'ny fanahy masina tsika amin'izay dia générateur du Saint-Esprit ankehitriny atao anatintsika izy mipetraka dia ametra-tanana marary iny dia misitrana men ao tsika l'électricité efa nisy hatramin'izay fa rehefa nidécouvrir moyen de maîtriser l'électricité izy dia izay vao lasa mba hamparitaka eraky ny maison ny électricité mba hamparitaka eraky ny maison ny électricité fotoana hoe vokatry ny électricité tony reny vokatry ny électricité zao vokatry ny électricité fataloha jere fotsiny tsy elaka be électricité 200 000 volts andany totony fa nieritreritra nisy olona nieritreritra ohatrany volta hoe tokony afaka reproduiseny zany dia ny reproduiseny izy dia tonga générateur dia tonga générateur ataovy amin'izay générateur de foi antsika en marche amin'izay ataovy en mouvement amin'izay le izy amin'ny alalan'ny finanantsika tenin'Andriamanitra ka dio tsara fa ny olona mahafantatra batterie dia misy hoe fiasany plus moins zay le rivotra mangatsika sy rivotra positif dia misy ranony batterie tsy maintsy tapohy satria maneny tsisy mipasy tsony tsisy eo mipasy tsony dia ohatran'izay koa mila mifampitapoka tsika zay no mahatonga anao eto tena ekinao zay koa mahatonga anao eto misy mouvement de prière misy désir de cœur misy compassion koa hoe tena marafy ty olo ty fa tsy vitako ny mahita azy eo anatin'izao avia ty mivavaka ianao sady manana foi anao manana audace anao manana volonté anao fa mipouvoir avy eo izy Andriamanitra oui zay mihitsy le cœur zay cœur de compassion zay mihitsy ny tiako satria zay nananany Jesosy zany zareo kely vetivetika indray masina akaikinao zareo izy fatao inonao anatinao fanahy masina hoe ohatrany hoe olona milliardaire anankiray mba hitsa etony hoe zao hoe mampibebe olona milliardaire anankiray dia manana centrale nucléaire izy ao anatin'ny domaine atao inona atao inona hoe tsisy lavana centrale nucléaire hoe zazo tsisy milliardaire dia anaovako centrale nucléaire ohatra izay fotsiny fanananao Saint-Esprit misy fotoana je parle en langue je prophétise yes alléluia vite fa tsy mipasy mihitsy le izy nefa Jesosy nanao an'izy ao anatinao mba hahafanao mipasy eraky ny tokantrano io le izy mba eritreretany hoe monsieur Volte tehiriziny tao anazy ray tao any le izy tsy na milliardaire ny monsieur Volte le izy jereo ny taratasy fa tsy na milliardaire azy dia efa ny afaka tena na milliardaire azy mihitsy fa tena vonina te hanampy izy amin'ny hafa dia meny le izy dia zao tsika lasa misitraka électricité zay ataovy sara-tsaina le zay dia milliardaire dia nasiko centre nucléaire ao an-tranoko dia nefa ny ampiasainao mitovy amin'ny olona rehetra ihany électricité ohatrany d'habitude ihany ianao zany manana million de volts ao anatin'le centrale anao fa tsy mba zarainao amin'ny rehetrarehetra koa fa any ohatra hoe rahatsika ohatrany hoe Afrika na Madagascar mbola misy tsatrony électricité dia anao milliardaire dia manana centrale nucléaire anao ao anatin'ny tokotaninao dia manodidina anao labousie tena kaikinao hoe le havanao zao mbola misy labousie tenena izy aza menatra miao izy mba tenena izy hoe ye za manana centrale nucléaire za miray amin'ny Saint-Esprit avis branche que c'est gratuit oui c'est gratuit mahatoky fa ny action volonté atsika androany tena hipoka mihitsy ny tena hoe tena le cœur le tena fely compassion aza mieritreritra tsony hoe j'ai besoin plus d'onction j'ai besoin plus de tena kaikinao hoe tu as toute la plénitude du Saint-Esprit alors toute la plénitude du Saint-Esprit ça veut dire toute la plénitude de l'Esprit de l'Éternel toute sa puissance zany napetrany eo am-pelantananao le izy napetrany eo am-pelantananao le izy mba utilisenao ve ty raha vavy ty ry zanako vavy ry zanako raha mba utilisenao ve le izy zay ne le volonté zay le volonté à Jesosy zay hoe je veux ao anatytsika ve zay poussé atsika zay zavatra zay rehefa mipoussé anao zay
takatao amin'ny bonne nouvelle ho an'ny nofo fa tokony ho salama daholo koa manodidina anao. Dia aza mianatra mihitsy ny teny an'izany hoe tena mbola manasitrana an' Jesosy ary tena volontaire. Raha tsy ianao no mandresy lahatra dia ifampizarantsika ilay izy dia resantsika lahatra ilay olona. Aza kivy hoe eny ary pastera ohatrany d'accord nefa ohatrany tao misy any hoe tsika mavaka fa maty. Aza refesina amin'izay ny finoanao fa ianao no stagna amin'izay fa zaza tazominao amin'izay. Oui, janona raha ohatra ka tianao zay fa ny finoko dia miaraka amin'ny baiboly. Amen. Ny finoanao koa fatako miaraka amin'ny baiboly. Alleluia. Raiso ny fany masina dia misaha ny asan'i Jesosy. Ny propre médecin an'i Jesosy dia ny disciple amin'ny pasteur sy ny ancien rehetrarehetra reo manana don de guérison. Reo ny pilule sy ny potion an'i Jesosy dia puissance de Dieu. Inona? Puissance de Dieu, avele puissance de Dieu. Puissance de la parole de Dieu. Mba manandrama anty. Andramo Jéhovah fa tsara izy. Andramo ka zaho fa tsara Jéhovah. Andramo izy e. Kaikinao manandrama moa e. Any amin'ny 1 Pierre 2:24 dia nampatsiahy Petera fa vous avez été guéri. Satria efa vitan'i Jesosy ilay izy. Tamin'ny Jesosy nokapohana nataony Esaïe zava présent ilay izy fa rehefa nitsangana Jesosy dia nataony Petera hoe efa passé ilay izy. Efa passé ilay izy tena hoe efa passé ilay izy. Ny guérison-nao zany efa passé. Dikan'izay rehefa mila guérison anao dia mangataka fotsiny amin'izay avoakanao ilay izy. Avoakanao fotsiny ilay izy. Atao inona? Avoaka. Manifestation. Raha tafiana-retina ohatsy indry androany dia avoay amin'izay ilay manifestation. Les enveloppes corporelles mety marary fa avoay les guérisons amin'ny alalan'ny spirituel, amin'ny alalan'ny esprit ianao. Dia béni ianao. Tsangantsika zao tanandroany tsika amin'ny teny. Misaory ianao an'Andriamanitra amin'ny teny. Fa ny tenin'Andriamanitra moa izy tsy alefa ny midina amintsika ratsy manatanteraka izay fanapandrana azy ka naniraka ny temika ao izy izany amin'ny psaume 67 verset 20. Naniraka ny temika ao izy anasitra. Sekolin'inona androany? Sekolin'inona? Misy mahazo fanasitrana reto zany androany raisina ianao amin'n'an'i Jesosy. Amponoana nandraisanao fanasitrana ary ny andehananao ivoaka miaraka amin'ny santé divine indray sy ny taizananao maintenance les santé divine dia satria ianao eo en présence de Dieu foana. Teneninao akaikinao hainy tompo vitan'io dia ampahirezy koa sy olona marary fa hainy ary vitany. Sory izy sory ny anaran'ny masina fa hainy sady vitany. Jesosy tsisy zavatra tsy hainao, tsisy zavatra vitanao. Zay zavatra vitanao tamin'ny ancien testament vitanao amin'izao ihany.
sainsainao ety an-tany takiny any an-danitra inona ny zavatra sainsainao any an-danitra any ohatrany ahoana ny fomba fandraisanao manjany fiainana any an-danitra zany dia connectia vary ny tianao sy ny finoanao hoe le ety an-tany jesosy takiny any an-danitra le ety an-tany koa an'izao takiny any an-danitra le vie céleste le atmosphère céleste dia iainako an'izay zany no mahatonga ny olona mahasamy tena zay ay tompo manafaka anao ay tompo manasitra anao ary manafaka anao amin'izay zavatra rehetra lelena aina mamonjy anao efa vitany le izy vitany afaka amin'izay afaka misaorana anao anatin'izay zay sotranao zay jesosy ampelantananao nametrahako ny fiainana fa vitanao manova ny fiainako avany ambano tonga ambony avany amin'ny zéro tonga any amin'ny tatorivona avany amin'ny mangatsika tonga any amin'ny fahazavana fahafanana farak'izay tapony ainao no mavita an'izany jesosy miakohako eo anatrehanao zay manonjika ny lohanay zay manandratra anao le andriamanitray ary miandrandranao ihany koa zay fa ny tananao no ikinanay androany ny tananao no ikinana vitanao ny zavatra rehetra hainao ny zavatra rehetra mihoatra ny eritreretinay tokoa mihoatra jesosy o jesosy mihoatra atao zay tianao amin'reto zanakao reto fanay maso misaotra mikasika mahagaga misaotra fa marina ny teninao misaotra fa marina ianao misaotra fa miasa mandrakariva ianao misaotra tsy matoritory ianao misaotra jesosy fanareo zay mety misy mararirary mbola miinsista ao anatin'ity hiri-ty dia aza mieritreritra an'le souffrance sy douleur antsony eritrereta koa anao olona marary anankiray raha tsy marary ianao fa izy mpanasitra jesosy ny mpanasitra anankipio maso ao anatin'ity hiri-ty o jesosy ianao rery any mpanasitra ianao rery any mpanasitra Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. So tadidio ny fifaliany satana tamin'ny daridaroka an' jesosy lasa tonga fahafinaretana ho an'andriamanitra no tonga fanasitranana ho asenao dia tadidio tsara fa satana mieritreritra be mihitsy handavolao anatin'izay douleur sy souffrance fa tadidio fa misy famonjena fanasitrana ao ambadikio avy amin'andriamanitra le izy raiso ny anjaranao à toi, Jésus, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Saotra jesosy fa ianao ihany koa fanatrehanao mahatonga anay saine mahatonga anay en grande santé mandeha au anatin'ny santé divine. Tout le monde, je déclare et je proclame dans le nom puissant de Jésus tsisy aretina mahatratra ny lainao zantsona amin'n'anana Jesosy ary olona metrahanao tanana manomboka androany no ny finoanao
dia azo nyfanasitranana zay raisinao androany koa amin'narany jesosy jesosy matsara mbavaka izay ary misaintsaina andreo olona zay marary zay akaiky anay zay marary zay saintsainy retolo reto androany fa vitanao no manasitrana anay ary vitanao no manasitrana azy ireo amin'ny fononay jesosy io dia tsarovnay izy ireo androany tsarovnay ny daty androany fa manasitrana eo 13 août 2016 natsarovako anarana ny Timothy fa salama izy androany toloko zany amen tadiviona anarana le olona dia resinao ny daty androany fa firofo sinona eny ampelantanantsika fa mpanasitrana andriamanitra oeto izy tahaka an'le efatramo rahalany tonga an'le pareritika ohatran'izay nitondranao azy ny finoan'le efatramo rahalany hita fa tsy mifinoan'le paralitika fa le paralitika tsy nisy finoana ohatr'izay ihany koa nitan'andriamanitra amintsika reto androany ny finoanao fa mahasitrana andriamanitra oeto le olona marary oeto ampinoana ekotry ny tompotra ny rainao je t'exalte et je te loue, Seigneur. Tu es celui qui me guérit. Pour la sécurité de la papier. Sotranao zay Jesosy amin'ny fanatrehanao amoa. Sotranao zay ny amin'ny ositra ny fanasitranana izay namparitaka ao tamin'ny olona teto mahatongavanay sy andehananay ao anatin'ny santé divine. Ary ho an'ny olona izay nentina mivavaka defanto. Sotra fanay masinao ny amin'ny sinina sy produit sy ny miracle zay ataonao any ambadika any fa matoky izay fa ny fiasanao dia mahatalanjona ary mahagaga manao izay misaotra ray masinao amin'ny anarana herin'i Jesosy amen fa fahasavan'andriamanitra matozo any fahasavan'andriamanitra matozo anareo any amen ny azo ekany mission manona fiadanam-po atsika amen azadino a azafady azadino mibakimbakika atsika araka ny fo araka zay tiatsika ta i Jesosy